Nanaitra ny maro ihany koa raha vantany voanandresy nahita fa ny tokona ihany koa ireo mpivarotena teny Analakely manoloana ny fanesorana azy ireo izay tena tsy nekeny izy ireo izany fanesorana azy ireo eo amin'ny toerana fanaovan'izy ireo fivarotan-tenan'izy ireo izay ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika ato anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsarovoatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahito isan'andro tsy ampendrena mo isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary ny tonga tsy miarahaba hono na mantesitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tenako amin'ity androandroany ity arakin'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika an'izay savorovoro eo amin'ny fitokonan'ireo mpivarotena teny Analakely no tena iomparantsika ato anatin'ity video ity fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto eo amin'ny resaka teleferika mpanjakana indray hahita loza izay manelingelina eo tsy maintsy maka alalana any amin'ny ministera ireo hanao fanorenana amin'ny toerana handalovan'ny teleferika misy ny elanelana na distance de sécurité izay tsy maintsy hajaina hoy ny sekretera mpanjakana Andriamatoa Gérard Andria Manoisoa Trany voarara tanteraka ny fandefasana drone amin'ny toerana manodidina ny 100 metatra miala amin'ny teleferika manodidina ny 700 amin'ny asa fanamboarana teleferika no nambara fa efa vita hatreto ka hiroso amin'ny andrana ara-teknika aorian'izay ny fandoavana ny trosa kosa toa efa nanomboka tany amin'ny 424 miditra amin'ny andrana ara-teknika ny tapany fahatelo ny teleferika izay zotra Orange mianga eo amin'ny lasity Ivandry hatreny Ambatobe telo herinandro ny fampandehanana ireo kabinet izay misa 7 sy ny fanarahamaso farany hatao mialohan'ny andrana hisy-pitaingina andalam-pamaranana ny fametrahana ny tarby ho an'ny tapany faharoa amin'ny zotra Soarano Ivandry ary hiroso amin'ny andrana ara-teknika ihany koa rehefa aveo midika izany fa tena miroso ity asa amin'izay fametrahana ny teleferika ho any Antananarivo renivohitra izay ny mahakasika ny raharaha bazy toliara indray nandamindresaka ny ministry ny harena ankibony tany nitetikasa fitrandrahana ka sainy bazy toliara ho tanterahana dia tsisy fiantraikany mivantana amin'ny tanànany Toliara sy adaboy hoy ny fanazavan'ny ministry ny harena ankibony tany Rakotomalala Hirindrainy Olivier hatao any amin'ny 7 kilometatra avaratry ny Toliara any amin'ny toerana tsy misy tanàna izay 8 kilometatra ny tanàna akaiky indrindra siranantsambo vaovao ho atao ao adaboy izay hapetraka amin'ny zone industrielle ary tsy hampiasa ilay siranantsambo efa nisy teo aloha tsisy fiantraikany amin'ny fizahantany satria tsy misy asa lehibe ivelomana amin'ny faritra voakasika hoy hatrany ny fanazavan'ny Andriamatoa ministra ity hatrany any Toamasina indray fandaminana vaovao tsy azo atao intsony ny manamboatra cyclopus vaovao tsy moatra ny 2 metatra ny entana ambonin'ny kalesy tsy azo fivarotana sy hijanonana eny ambonin'ny trottoir fa natao ho an'ny mpandeha tongotra tsy azo atao ny manala entana eny amin'ny lalana hoy hatrany ny komina ambonivohitry ny Toamasina ao eo amin'ny resaka solika fandrehitra indray fampiarana ny vérité des prix no antony fampiakarana ny vidiny niakatra indray ny vidiny solika fandrehitra na ny pétrole fa ny telo izany izao no nahitana izany tamin'ity taona 2024 ity raha 307 ariary ny litatra ny janoary teo dia niakatra ho 307 indray ny febroary ary 307 nanomboka ny 5 martsa ary izao lasa 303 izao indray amin'izao fotoana izao ho fanenjehana ny vidiny tena izy na vérité des prix hoy ny fanazavan'ny Italiany OMS na ny office premier na misahana izay resaka solika izay Andriamatoa Sidolin Ravelson no antony izao rehetra izao azo lazaina izany fa tena nafana izay fiakarany vidiny solika fandrehitra izay raha hoarina tamin'ny vidiny teo aloha
asa raha mba hoviana ihany no hisy fidinana indray eo amin'ity resaka sehatry ny solika isan-karazany ity. Andao amin'izay ho resantsika ny zava-nisy teny Analakely eo amin'ny resaka fitokonana izay nataon'ireo mpivarotena teny Analakely izay ary isany nanaitra ny maro moa raha vantany voanandre fa nisy an'izay fitokonan'ireo mpivarotena izay tsy manaiky ny hanesorana azy ireo amin'io toerana izay fanaovan'izy ireo asa fivarotantenan'izy ireo izay. Raha resaka fivarotantena ao an-drenivohitry ny Madagasikara ao dia isany ahitana an'izany ary tena miavaka amin'izany raha ny eny Analakely sy ny manodidina iny satria eny no tena ahitana an'ireo mpivarotena izay marobe izay mijorojoro isaky ny hariva ny andro. Eny na ny atoandro aza indraindray dia ahitana anirony karazana vehivavy izay mivarotena amin'ny alalan'ny tambazotra Facebook irony izay miseraseraka mandehandeha manodidina anireny Analakely sy ny manodidina azy ireny manao an'izay asa fivarotantenan'izy ireo izay. Misy amin'izy ireo mbola tanora, ao ny efa zokinjokiny, ao koa ny tena azo lazaina fa mbola zaza dia efa misehatra amin'izay resaka fivarotantena etseroa izay. Tsy omena tsiny moa izy ireny satria sarotra ny fiainana ary aleon'izy ireo ny mivarotena toy izay ndeha hangalatra. Nirotaka ireo mpivarotena izay tsy manaiky ho esorina teny Analakely izay. Miroso amin'ny fanalana ireo mpivarotena mba tsy hijoro eny amin'ny araben'ny fahaleovantena ny komina Ambonivohitry ny Antananarivo. Tsy nanaiky izany izy ireo ka naneho ny tsy fahafaliany sy nanazava ny antony hisian'izy ireo ka nihorakoraka sy nitaky fijerena akaiky ny mahakasika an'izay asa fivarotantenan'izy ireo izay. Nisy roa tamin'ireo vehivavy voalaza fa nosamborina ary nampidirina tao amin'ny lapan'ny tanàna ka nanomboka teo dia raikitra ny torabato teny Analakely teny. Taorian'izay torabato sy nihorakoraka izay dia navotsitra ihany ireo izay mpivarotena izay voalaza fa voasambotra ireo taorian'izay rehetra izay. Ka midika izany fa tena tsy faly ireo mpivarotena ireo ary tsy hanaiky izy ireo amin'ny fanesorana azy ireo eny amin'ny toerana izay fanaovan'izy ireo fivarotantenan'izy ireo izay. Maromaro arak'izany nitrangana fitokonana etseroa tato ato izay satria tsy vitan'ireo izay mpivarotra eny amoron-dalana nitokona dia mitokona indray ny any atsimo eo amin'ny lafin'ny resaka bazy toliara sy ny maro hafa izay. Ny any avaratra kosa tsy manaiky amin'izay resaka fanorenana ny tetikasa vaovao ao amin'ny nosy sakatia izay dia izao indray ny mpivarotena teny Analakely dia nitokona tsy hanaiky hiala amin'ny toerana fanaovan'izy ireo fivarotantenan'izy ireo izay. Ka izay sy zay ny masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsara hovatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video izay lefa nahita isan'andro. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.